Miarabantsika rehetra dia manonona ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy amintsika tsiraray avy namana ao amin'ny Tompo Jesosy mpiray fanantenana tafiditra na mbola tsy tafiditra ihany koa raha fa hiditra après atao anatin'izao mivantana izao. Manokana an'ity fotoana ity isika ho eo am-pelatanan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany hifaneratseratsika aminy sy anamafisantsika ny efa fifandraisantsika aminy ary indrindra andraisantsika nivozantsika hery indray amin'ity andro anio ity. Vavaka sika ho apetrakantsika amin'Andriamanitra ny fotoana. Alleluia. Mametraka izao fotoana izao zay Jesosy eo am-pelatananao dia ianao anie no manomana ny fo sy saina amam-panahinay tsiraray avy hoentinay miaina ny fahasoavanao atao anatin'ity fotoana ity. Tononoko ambavaka aminao avokoa Jesosy ny vava anambara ny toe-po ilaza sy idera iankoka eo anatrehanao. Ny voninahitra dia omenanao irery any Tompo. Izay rehetra mety ho interférence sy fikendren'ny Satana anakorotana Tompo dia ny rahanao mahery ny proclamenay avec autorité ary hoentinay manositra amin'izao fotoana izao mba tsy hanana ny fanaratsy irika hiditra ho tafiditra atao anatin'izao fotoana izao. Ny fiombonaponay tsiraray avy Jesosy Kristy dia ianao no hitahiry an'izany, hampifamatotra anay tsiraray avy ao amin'ny tontolo ny fanahy anananay firaisapo firaisan-tsaina hoentinay manambara ny avy ao mamponay rehetra ho tonga eo amin'ny seza fiandriananao. Dia ny anaranao Jesosy Kristy no hoentinay miproclame an'izany ho voninahitran'Andriamanitra raitsyto irery any. Alleluia. Amen. Atombokantsika amin'ny hira ny fotoana hira fihinana fanampiny toko 470 no entsika miteran'Andriamanitra dia ao anatin'izay ianao ihany koa entanina hiditra ao anatin'ny tonombavaka araka ny fientanam-po avy any aminao any. Tsy dia hoe ny fifantohanao miaraka aminay fa ny fifantohanao ny fifantohantsika miaraka amin'ny Jesosy Kristy ianao any amin'ny toerana misy anao any mifantoka amin'ny Jesosy Kristy tadiavinao mihitsy izay fifandraisana izay ao amin'ny tontolon'ny fanahy dia izay no zava-dehibe ary izay no fianarana sady efa fiainana tokony orom-paka amintsika tsiraray avy anentanana anao atao anatin'izao fotoana izao. Ireo soarintsika firana fanampiny toko 470. Alleluia. Jesosy apetrako aminao misandrata feno ianao Andriamanitra ary ambaranay femendrika ianao. Misandrata Tompo ho anao rerian'ny voninahitra, ho anao rerian'ny voninahitra ary ambaranay fa masina ianao, masina ianao, masina ianao, masina ianao, masina ianao, masina ianao, masina ianao ry Tompo Andriamanitra ay. Misandrata mandrakizay Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra mahagaga ianao ary mekoka aminao ny tany aman-danitra. Ianao ny Andriamanitra izy hatrizay ankehitriny ary mandrakizay. Andrian'ny fiadanana ianao, lanitra seza fiandrananao ary ny tany fitoera tongotrao. Misandrata ny Tompo, misandrata Andriamanitra mahery ianao. Halleluia. Petraka am-pelatananao Jesosy Kristy izao fotoana izao dia ny anaranao no entinay manositra amin'izao fotoana izao. Ny fahefana
nampidininy ray tamin'ny alalanao Jesosy Kristy no entinay manambara sy miteny avy aty amponinay sy amin'ny alalan'ny fifandraisanay ao amin'ny tontolon'ny fanahy eo anatrehanao Tompo tsy hanananay tsiny amin'ny fanambarana rehetra. Ray masina tsara indrindro, miantso ny anaranao izahay, miantso ny fahefanao izahay, miantso ny mahatsitohanao izahay, ianao sy ny présence ny fanahy masinao no entinay Tompo. Manamasina indrindra n'izao fotoana izao ny raha maherin'i Jesosy Kristy no entinay mametraka ny zavatra rehetra eo ambany autorité-anao. Alleluia. Anao izao fotoana izao Jesosy, hitanao ny tokantrano tsirairay aty iombona ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Dia ho pelatananao Jesosy Kristy ny proclamenay an'izany rehetrarehetra izany, iselenay Tompo ny herin'ny fifandraisana aminao. Alleluia. Jesosy Kristy tsisy miafina aminao ny fitondran-tenanay tsirairay avy miraisainy eto. Tsisy miafina aminao ny toe-po, tsisy miafina aminao ny toe-tsaina. Ka indro izay manantona anao ampanitretena fa ianao le Jesosy Kristy tomponay tondra ny fahotana rehetra teo aminazy fijaliana, ny fanekenay lalam-pamonjeny ny fiarahanay sy hanananay fiainana ary hanananay fandresena miaraka aminao. Ankehitriny efa Jesosy Kristy na eo aza ny fitarihany fanahy masina sy ny fanoloranay ny tenanay rehetra mombanao dia mandeha foana, misy foana mahavariana anay, malatsaka anay amin'ny fakapanahy. Eny Jesosy Tompo malalaka manantona anao ampanetretena, mifona sy mibebaka amin'izay tsy fahatanterahana rehetra Tompo, mibebaka Tompo amin'izay rehetra mety mavesatra sy mitambesatra ao anatin'ny fo ao. Ianao le mpandinika amin'ny voson'ny fo, ianao malala ny tsipirian'ny fiteo-pianana sy ny fitondran-tena sy ny toe-tsaina ny tsirairay avy. Mifona Jesosy, mifona, mibebaka any amin'ny toe-tsaina sy ny fomba fijery, ny fifandraisana anao matimaty sy mangatsiatsika izay aloha amin'ny vavanao fa tsy mba mirehitra. Mifona Jesosy, fanakinana be loatra amin'ny fitiavany ty fiainan'ny nofo ty fiainan'ny tany ty, fa tsy mametraka anao ho lohan-daharana sy voalohan-daharana amin'ny fiainanay. Ianao Tompo Andriamanitra ilay ray malalanay, manana fahefana tanteraka any aminay, mandampo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro, nefa izay dia tsy mba mafana fony aminao akory. Mamindra fosiny bebaka Jesosy, mifona Tompo, fa matoa izay manenina amin'izao ora sy fotoana izao dia mbola fitiavanao anay izany. Manantena ny famindraponao, vaovao isa-maraina ho anay ny famindraponao, ary manantena ny ralatsaka mba hanasa ny fahotanay. Misaotra Jesosy, makasitraka. Alleluia. Jesosy apetrako aminao, ny toky sy fanantenana, ny sitraka no aokatao, na zalalana ombana, Jesosy apetraka aminao. Alleluia. Araka izany tomboko izany indray aza Jesosy Kristy dia apetraka aminao ny toky sy ny fanantenana, ny sitraka ao no aokatao. Araka izany tomboko izany Jesosy Tompo malala dia fotoana indray izao mba handrenesanay ny feo anao, anaro izahay, ampaherezo izahay
zay tianao ambara aminay mba hafany manantanteraka amin'ny fiainanay marina amako kristiananay. Misaotra anao zay Jesosy raha mbola amin'izao fotoana izao mbola araky ny fanahy masinao dia afaka miaina ny teninao, mbola afaka miaina ao anatin'ny teninao, mbola afaka manatanteraka ny teninao no miasa amin'ny fanahy masina. Ka avelao malalaka raha ny fanahy masina hiasany anatinay tsirairay avy mba hanazava ny fanahinay sy ny foninay, ny fisainanay manontolo ny masim-panahinay, andraisanay marina izay tena sitraponao marina ambara aminay. Eny Jesosy amin'izay sitrakao ihany no aoka ataonay ty amin'ity zao tontolo zao ty. Misaotra Jesosy. Tenao ange tompo ampiteny mpanomponao. Tampinao dia fitaovana fotsiny ihany fa tena ianao ny teny aminazy izay tena tianao ambara aminay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Sotra ny tompo lehibe tsika ny amin'izay fiankofana tsotsotra kely izay ny ao am-po sy ny firaisatsaina amin'ny fanahy masina ny tena zava-dehibe miainga amin'ny toe-potsika tsiraray avy ao anatin'izay hoe midera sy miankoka eo ambany fanambaran'ny fanahy masina tsara indrindra izay. Amaky ny tenin'Andriamanitra isika, ny tenin'Andriamanitra ho vakitsika dia ny Luka toko fahafolo Luka toko fahafolo andin'ny fahatelo azafady indrindra izay ny vakitsika vetivety amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Luka toko fahafolo andin'ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana indro izaho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoany ambodia. Alleluia. Luka toko fahafolo andin'ny fahatelo. Mandehana indro izaho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoany ambodia. Ny tenin'Andriamanitra faharoa vakitsika dia ny Korinthiana toko faharoa andin'ny fahaefatra. Korinthiana faharoa toko fahaefatra andin'ny fahavalo. Dia ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Korinthiana faharoa toko fahaefatra andin'ny fahavalo. Voageja manodidina izahay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamoy fo. Amen. Amen. Ireo toko sy andininy anankiroa ireo ny Luka toko fahafolo andin'ny fahatelo. Indro ahozy Jesosy Kristy maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambodia. Io toko sy andinina izay manambara ny fiainantsika io sy ny Korinthiana faharoa toko fahaefatra andin'ny fahavalo izay no hitondrantsika afatra ato anatin'ity hoe ny fiainanay kristianina ity. Ilay Korinthiana faharoa toko fahaefatra andin'ny fahavalo araky ny novakina teo hoe voageja manodidina kanefa tsy very hevitra amin'ny endrin-javatra be da be zany raha hitaritsika amin'ny fanambarana teo hoe voageja manodidina ianjeran'ny tsy fisina, miaina fahoriana, ny karazany zavatra be da be izay afafin'ny Satana hoentiny manafika atsika amin'ny fisitsika ety amin'ity zao tontolo zao ity, arak'ilay Luka toko fahafolo teo andin'ny fahatelo hoe tonga zanak'ondry isika izay eo ampovoan'ny ambodia. Izay fiainantsika kristianina izay ao indrindra no tokony tsy hanaritsika fanantenana. Ao anatin'izay fiainantsika kristianina izay hoe voadidin'ny fahoriana ety amin'ity zao tontolo zao ity, satria ny konteksta misy atsika zany rehefa tonga isika hoe nateraka indray nanolo teny ho an' Jesosy Kristy, tonga nateraka indray ary lasa misy an'ilay fanahin'Andriamanitra raitsy to
avy amin'ny Jesosy Kristy mitoetra ato anatsika mampiainatsika amin'izay fotoana zay ny fiainatsika dia tsy fiainana intsony lay lova no lovaina atao amin'ny sahany tena fa fiainana nateraka indray izay le fiainana nateraka izay indray dia misy an'ilay fanahin'Andriamanitra raitsy to tonga atao anatsika dia partiran'ilay hoe misy fanahin'Andriamanitra raitsy to atao anatsika dia miara misento ny fiainan-danitra isika zany hoe ny fiainatsika zany dia miara misento amin'ny fiainana ao an-danitra ao miara misento amin'ny fiainana raitsy to miara misento amin'ny fiainana tontolo ny fanahy ao amin'ny contexte hoe fiainana mandrakizay kanefa tsy ao an-danitra isika fa ety amin'ity zao tontolo zao ity araky ny fanambarana eto amin'ity hoe Lioka 10:7 ity hoe zanak'ondry eo ampovoany ny ambodia voageja manodidina ianjerany ny karaza-pahoriana be da be misy njavatra be da be zay mampahory mamatotra atsika dia eo indrindra no misy an'ity teny ity izay foazan'ny soratra masina ary ataotsika rapelina atao anatin'izao fandarana izao hoe ny fiainana kristianina eo indrindra zany no mahatonga ny fanambarana miinsiste amintsika hoe izay mihitsy lay fiainana miaraka amin'Andriamanitra tsy to izay mihitsy lay fiainana miaraka amin'i Jesosy Kristy izay mihitsy lay fiainan-danitra iainana ety an-tany vavaka nampianarin'ny tompo fiainana ety an-tany tahaka ny any an-danitra izay mihitsy lay hoe misantatra ny fiainana mandrakizay amen dia izay teny izay no anaovako rappel amintsika izay fanambaran'ny soratra masina izay no ampahirezako atsika betsaka ireo mieritreritra betsaka ireo misaina fa ny fiarahana amin'ny tompo dia famahana olana ny fiarahana amin'ny Jesosy Kristy dia ny fanalana vesatra ny fiarahana amin'Andriamanitra raitsy to sy ny fanahy masina avy aminy dia confort sy zavatra tahaka izany fa ity soratra masina ity dia mampiseho miariary amintsika sy manabaribary amintsika ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra tsy to sy Jesosy Kristy zanany ny fiainana ho an'izay rehetra manana ny fanahiny raitsy to ao manatiny ny fiainana izay tarihin'Andriamanitra tsy to ny fiainana izay miaraka amin'ny andro afo sy andro raoany dia tokony ho marina aminy zany io soratra masina io izay tokony hampahiry atsika fa ninona endrim-pahoriana managetra atsika ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana dia tokony hisy fahatokisana zany miainga avy amin'ny alalan'io soratra masina io voageja manodidina nefa tsy very hevitra enjehina nefa tsy mamoy fo zay lay soratra masina izay voageja manodidina nefa tsy tery satria izay le hoe ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana nefa matoky izao efa narisy izao tontolo zao dia izay ny manamarina an'ity Koritiana 4:4 hoe voageja manodidina izay nefa tsy tery very hevitra nefa tsy mamoy fo satria izay no manam-pirofo fa velona tsara ilay fifatorana amin'Andriamanitra tsy to eo zany dia mipetraka tsara ny contexte famarinan'ny soratra masina hoe mianjera amintsika ny karaza-pahoriana mianjera amintsika ny karaza-pijaliana mianjera amintsika ny anton-javatra maro rehetrarehetra izay mititeraka famoizam-po mihitsy raha ny olon'izao tontolo zao na mirahatra amin'ny contexte izao tontolo zao zany sika dia tokony ho very hevitra tokony ho tery tsy anana solution intsony tokony hamoy fo kanefa noho ilay fanan'Andriamanitra atao anatsika izay mametraka n'ilay contexte hoe nefa matoky izao efa narisy izao tontolo zao dia satria velona atao anatitsika ny soratra masina velona atao anatitsika ny fandresena naseho an'Andriamanitra teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia izay no manamarina ny fiainana kristianina ny fiainana kristianina ny fiainanao kristianina fa miaina fahoriana ianao voageja manodidina ianao araka izay fahoriana izay very hevitra ianao araka izay fahoriana izay tokony hamoy fo ianao araka izay fahoriana izay kanefa misy an'i Jesosy Kristy misy an'ilay fanahy masina
miara-miaina aminao miara misento ao an-danitra ao ary mamelona anao ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra mampamofo mahaverevitra manakitra atsika izany. Alohan'ny amaranako azy dia somary fitiniko ilay Luka 10:7 zasenao dia ambody zasenao dia zanak'ondry azafady. Amen. Izao sianao dia zanak'ondry eo ampovoan'ny ambody. Ary izay dia namafisin'ny Paoly Koritiana 2:2 Koritiana 2:4-5 kejainy ny karaza-pahoriana isika fa kosa noho ny fanan'Andriamanitra raitsy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ato anatsika dia maharesy an'ireny karaza-pahoriana ireny sika. Manaraka atsika eny foana ny karaza-pahoriana, mangeja atsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro, mamatotra atsika pression, manindry atsika, mamey atsika, te hifehy atsika, sainga tsy manam-pahefana amintsika ireny rehetra ireny satria manana an'i Jesosy Kristy itsika, manana ny soratra masina isika, ny fanan'Andriamanitra retsotoa velona mampiaina atsika ny fiainan-danitra santatra sahady ety an-tany ao anatin'ireo karaza-pahoriana be da be izay iainako sy iainanao reo. Teraina ny tompo. Alleluia. Amen. Sotranao zay tompo ray masina tsara indrindra noho izany teny mampahery avy aminao izany. Ny voninahitra dia ho anao ireny ianao no manamasina ny teny sy mamelona ny teny mba ho teny ho tonga mofinaina, ho tonga mana any anatinay ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mandrosuri panaratuni Jesu Sainu baikyu asucikiaka mandrosum Jesus itumpunumi baikyu mandrosum Rai sukaru cai Mandrusum, mandrusutuku asa kivikyu nadeci mahazu mandrusua menilалinakuku. Haleluya, kiranya Yesus. Oh mandrusuri namuraki viaukahu lavinam ni muraki vide hanini natuku rai sukarucai ni aratunawe ni angyanamaku Jesonu Mandrusum, mandrusum, mandrusutuku asakivikyum nadeci mahazum mandrusum aminilalinakuku. Haleluya, terainy anao Jesus, ankalazainy mandrakariva ny anaranao ho anay tsirairay avy sy nanaraka an'izao fotoana izao Jesosy dia mba ho voarainay ane le tena sitraponao marina teo, le tena fampahirezana ngezabe ho amin'ny fiainanay kristiana ny amin'ny hoe fogeta manditiny izahay nefa tsy tena tena hoe very hevitra izay nefa tsy mamofo. Terainy ianao Jesosy, ny rahanao zay zanak'ondry andeha eny ampovoan'ny ambodia mahery izay Jesosy noho ny anaranao. Terainy ianao Jesosy Kristy, anao manontolo izay ka ampahery anay kristiana rehetrarehetra izay mino anao angezay teninao zay ary ho fiainanay tokoa.
Halleluia. Ho anao rery ihany voninahitra Andriamanitra sy to ary ho anay tsirairay avy kosa ny fiadananao. Dia manonona ny fitahinao, manonona feno ny fahasoavanao, manonona feno ny fiainam-panahy ho an'izay kristianina manaraka anay eto sy miara-miaina aminay ao aminao Jesosy Kristy. Halleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Izay ny fotoanantsika androany raha soa antsika rehetra, fiadanan'ny tompo ny tononona amintsika rehetra dia manome fotoananareo indray manaraka indray. Tainy tompo daholo isika rehetra. Veloma tompoka fiadanana daholo. Tianao Jesosy.